avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manulcianoni vovó. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulcianoni vovó. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulcianoni vovó. Tsy manan-kery tsy azo tanterana ny fanambarana nataon'ny fiadidinan'ny repoblika ho ny filoham-panjakana koloniely Randrianirina Mikael Androany ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Tsy mitombona rehefa nilozan'ny fotoana ny fanapahana noraisin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay nandrava ny antenimieram-pirenena. Efa tsy filoha intsony izy tamin'andray ny fanapahan-kevitra raha ny ora ny voandro fanapahana noraisin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrinana. Nametra-pialana ny tale jeneraly ny Madagascar Airlines io arivo io vokatra ny fitakian'ireo mpiasa. Iroso amin'ny fankakevitra ahafahana miroso amin'ny fanavaozana rafitra ireo mpiasa ny fahasalamana. Aravina ny fehi-kevitra ka atolotra ny tompon'andraikitra isahana ny ministera manaraka eo. Ny antsipirian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-bavaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fahatenina ny araba tony kilasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsipirian'izay hoe tsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity tsy manan-kery tsy azo tanterana ny fanambarana nataon'ny fiadidinan'ny repoblika ho ny filoham-panjakana ny koloniely Randrianirina Mikael Androany raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety famahana ny olam-bahoaka sy ny sosialin'ny mponina no maika sy lara-pamena ifantohany fitondrana amin'izao fotoan'izao ho ny faneho-kevitra netiny tamin'ity androan'ity ny antsipirian'izay. Manoloana ny fanambarana navoaka ny fiadidinan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny mahakasika ny filazan'izy ireo fa tsy manara-dalàna ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana omaly amin'ny fanendrena ny kolonely Randrianirina Mikael hitantana ny firenena. Hentitra ny filoham-panjakana Androany nanambara fa tsy manan-kery ny fanambarana tsy misy soni. Tsy zany izao ny olana ho izy fa ny famahana aingana ny olana ara-tsosialy. Raha omen'olo taratasy tsisy sonia mety gagagaga ihany ny andray azy ny anatanteraka an'iny taratasy tsisy sonia moa ve dia tanterahana firenena angeny hoentiny. Tsy zany ny problema jerenay zao zany efa zavatra fa kelikely tsisy dikany fijerena zany fa ny anay zao ny irosona amin'ny asa hamahanana ny olana ara-sosialy iainan'ny malagasy amin'izao tsy fandriam-pahalemana ny fiakaran'ny vidim-piainana fahatapahany jiro sy ny rano ny rehetrarehetra zay napidina ny GNZ sy ny mpiasam-panjakana rehetra teny Akianja zay zao ny manahirana anay fa zay tsy mijery tsony ny zay zavatra voakan'ny présidence satria natadiavinay ny olona mitazona an'io zavatra io tsy fantatrinay. Hitsangana tsy ho ela ny gouvernemanta hatao atoato ihany koa ho izy ny fianianana sy fametrahana amin'ny fomba ofisialy amin'ny mahafiloham-panjakana raha ny fanazavana. Mbola fankakevitra ny ataontsika aloha amin'izao consultation ahitatsika ny PM malaky dia malaky mba hahafahantsika manendry malaky dia malaky koa ny membre ny gouvernement rehetrarehetra hahafahantsika miasa fa raha mbola tsy manana gouvernement sarotra be ny androsona aloha. Ny gouvernement tany resanareo mety civil moa zany ny akamaroany io fa mety misy miaramila ao anatin'io. Tsy marina le hoe voailikilika izy zay koa hoe vao maly ariva vao tena hoe voatendry dia ngamba ny GNZ rehetra tsy ho voarainay nanomboka maly ariva hatramin'izao mety tsy ho possible ngamba. Nitondra fanazavana ihany koa ny filoham-panjakana manoloana ny fanambarana nataon'izy ireo omaly amin'ny fandraisana andraikitra sy ny adidina avoaka ny HCC. Fanambarana nataonay niainga avy amin'ny 13 mai zahay nanao fanambarana. Hoe andray andraikitra zay rehefa tsisy andray andraikitra satria fa tena fa mampalahelo le firenena izy moa tsy malala hoe fa tena fa mialatsiny amin'ny le teny frantsay au bord du gouffre mihitsy le firenena. Dia tsisy mandray andraikitra nefa dia nandray andraikitra zay omaly nanao an'iny fanambarana iny. Rehefa aveo namoaka ny azy ny HCC. Rehefa namoaka ny azy ny HCC zahay olona ny lalàna ny ara-dalàna no arahana
ara-dalàna ny zavatra nataon'ny aseseny marina fa tsy mamaly ny zavatra tianay atao sy ny etaetany GNZ ny akamarony fa iny aloha ny lalàna dia iny no arahantsika rehetra. Nanamafy ny tenany fa tsy misy ny fanilihana fa misokatra amin'ny rehetra ny fitondrana ankehitriny ho fanovana sy fanarenana ny fireneny mizotra mankany amin'ny fiovana isika ao anatin'ny volana vitsivitsy ho iatrany ny fiadidiny iombona ny filohan'ny pirenena ho amin'ny fanavaozana izay ahitana an'ireo miaramila miisa 5 tarihy ny filohampanjakana kolonely Randrianirina Mikael. Iverenantsika ihany ny vaovao mikasika an'izay rehefa avy eo fa isan'ny vaovao mafana ihany koa amin'ity ala ity tsy maintsy nirosona ny fanadihadiana mahakasika ny fahatongavany Mamy Ravatomanga atao Maurice tamin'ny alalan'ny fiaramanidina manokana niaraka tamin'ny Prime Ministre teo aloha Christian Tsay araka ny navoaka ny gazety vahiny iray. Karazana fandikana ny lalàna amin'ny feny fifindramonina sy ny afitsipika amin'ny feny sidina manokana ny zavamisy raha ny fanazavana trany Hentsora Soarymalala. Araka ny navoaka ny gazety vahiny, tafiditra ao anatiny raharaha mafany Mamy Ravatomanga tao aoriany natongavany tao Maurice tamin'ny alalan'ny fiaramanidina manokana manana anarana 5R HMR niaraka tamin'ny Prime Ministre Malagasy teo aloha Tsay Christian. Io fidinana an-tanety io no niteraka fanadihadiana nataon'ny Financial Crimes Commission ny FCC ao Maurice amaritana ny antony nahatongavan'izy ireo tany an-toerana. Vondron'olona izay tsy nitonona anarana no nandeha nanao fitarainana tao amin'ireo tweet triangle ny alatsinainty fa 14 ny volana Oktobra momba ity raharaha ity. Voalohany, ny fidinana an-tanety tsy ara-dalàna ary ny faharoa, ny ayay amin'ny mety ho famotsim-bola ao Maurice nangataka report departure na ny fanamorana ny fiaingana momba azy ny FCC. Midika izany fa raha mikasa iala ao Maurice izy dia tsy maintsy mampandre ny FCC sy sampandraharaha ny fifindramonina ary avy eo dia ny FCC no amaritra izay ndigana manaraka satria mbola misy fanadihadiana mandeha momba azy. Ny manam-pahefana Mauricianina indrindra fa ny Passport and Immigration Office sy ny Prime Minister's Office dia nasaina manazava ny fomba nazahoany ilay fiaramanidina lalana nandeha tsy nisy fampandrenesana mialoha izay mety ho fandikan-dalàna amin'ny lalàna momba ny fifindramonina sy ny fitsipika amin'ny feny sidina manokana. No amafisina izy ireo hatrany fa akaiky ny filoha teo aloha Andry Rajoelina Mamy Ravatomanga ary heverina ho mpanolontsaina tsy ofisialy sy olona manana hery ankolaka amin'ny sehatra politika. Efa voapanga tamin'ny resaka fivarotana tsy ara-dalàna ny Bois de Rose arena voaharo eto Madagasikara. Maro amin'ireo ONG mpiaro ny tontolo iainana no nanondry ny orinasany nahazo tombotsoa tamin'ny fahazahoana alalana manokana anondranana ny azo sarobidy io izay fandikan-dalàna amin'ireo fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Ankoatra ny sistan'ny Madagasikara dia manitatra ny hery ny tambazotra ny orinasany Mamy Ravatomanga nahazo zom-pirenena ivoiriana izy notendrena ho konsily manakaja en Côte d'Ivoire eto Antananarivo. Izany dia manome endrika diplomatika azy sady manamafy ny tambazotra ara-baritra sy ara-politika amin'ny faritra araka ny fanazavana trany andrasana ny mety ho fivoarira ny toetra raha. Ao anatin'izay vaovao mafampana manoloana ny toe-javamisy eto amin'ny firenena izay hatrany. Tsy tiako ny hanome endrika fa mbola i Frantsa no manapaka eto Madagasikara hoy Paul Rafanoarana raha ny tafamanokana atao amin'ny gazety frantsay Le Monde izay nanamafy fa tsy te ho lasa fitaovana amin'ny fifanarahana manjavozavoka antony nandavany tsy ho an'ny Frantsa na teo aza ny fanasany mazovoa azy taorian'ny nanafahany filoha teo aloha Andry Rajoelina azy ny alahady lasa teo ka eto Andriatsilavo. Tsy tiako ny hanome endrika fa mbola i Frantsa no manapaka eto Madagasikara hoy Paul Rafanoarana nandritra ny tafatafa manokana nataony tao amin'ny gazety frantsay Le Monde taorian'ny nanafahany filoha teo aloha azy ny alahady lasa teo niaraka tamin'ireo gadra valo hafa. Fehezany teny manandanja amin'izao fotoana mbola anontaniana amin'ny fomba ofisialy ny anjara asan'ny tafika frantsay tamin'ny famindranany Andry Rajoelina tany La Réunion zao. Ny alahady namoahana azy ireo ihany nalaina tamin'ny fiaramanidina miaramila frantsay ho an'ny La Réunion i Andry Rajoelina talohan'ny tohizany ho an'ny Dubai. Ao ny milaza fa trangaky sendrasendry zany ary misy kosa ny manamafy fa endrika mazava amin'ny fifanarahana politika manjavozavo ka isany manohana izany ny Paul Rafanoarana. Tsy tiako lasa fitaovana amin'ny fifanarahana manjavozavo hoy ny nambarany ka antony nandavany tsy ho an'ny Frantsa na teo aza ny fanasan'ny maso ivo azy. Nitsikera mivantana ny filoha frantsay Emmanuel Macron ihany koa i Paul Rafanoarana. Nambarany Macron tamin'ny fionana tany Gaza fa zava-dehibe ny fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy.
teny mampiome zany hoe Paul Rafanoarana satria ahoana no iresana fitoniana raha vohitsakitsaka ny zo fototra ny vahoaka nandritra ny 5 taona mahery. Nilaza ihany koa izy fa mitovy ny adsoana ataon'ny Frantsa manerana ny Afrika, manoana fitondrana tsy manana laza intsony ka mamelona ny fanoherana amin'ny endrika manohitra frantsay tahaka ny Tchad, Mali ary Niger. Dia ho voatosika hiala ihany koa i Frantsa eto Madagasikara hoy izy. Amin'ny lafiny politika nambarany fa tapitra ny vanim-potoan'ny fitondrana Rajoelina izay nitazona ny fahefana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ankoatr'izay, nanentana ireo mpamatsy vola iraisampirenena izy anova fomba fiasa satria tsy tokony hanampy fitondrana tsy manaja lalàna intsony na dia amin'ny anarany ny fanampiana aza. Ao anatin'ilay tafatafa nataony, misy ny fanameloana ny rafitra fidiran'ny vahiny amin'ny fitantanana anatiny sy ny antso amin'ny fifandraisana vaovao, mifototra amin'ny fahitsiana sy ny fanajana mitovy. Raha toka fifandraisana feno fiahiahina sy fifehezana teo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa teo aloha, mitady ho lasa fifandraisana mitovy lenta amin'ny fanajana ny feon'ny vahoaka sy ny fahaleovantenan'ny firenena zany raha ny fanehoan-keviny. Raha fehezina, tsy hisy fanavaozana marina eto amin'ny firenena raha mbola tsy tapaka tanteraka ny fifandraisana amin'ny rafitra fifehezan'ny vahiny. Tsy mitombona rehefa nilozan'ny fotoana ny fanapahana ny raisin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay nandrava ny antenimieram-pirenena. Efa tsy filoha intsony izy tamin'andray io fanapahan-kevitra io raha norany voany ireo fanapahana no raisin'ny fitsarana avo. Momba ny lalam-panorenan'ireo no jerena honina zay. Fampandriana drisa fanakorontanana saim-bahoaka no ataon'ny Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy amin'izao fotoana entin'izy ireo androsoana ny fanapahana no raisin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay nampitsahatra ny Andry Rajoelina tsy ho filoha intsony. Raha fitinina fohy ny zava-nisy teny amin'ny antenimieram-pirenena ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary ny fanapahan'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny Andry Rajoelina mbola filoha. Ny sabotsy 12 Oktobra i Andry Rajoelina no nitsoaka teto Madagasikara nampiny ny filoha frantsay. Ny alady 12 Oktobra nandefa taratasy teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Isiteny Radrena Soloniaiko, filoha lefitry ny antenimieram-pirenena, ary voarakitra ao anatin'izany ny sorodalana ivoahana amin'ny olana fahabangan-toerana eo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika io sy ny ialana amin'ny olana politika misy. Eo ihany koa ireo fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana, ny trangana kolokolo sy ny tsy fandehana ny fitantanan-draram-panjakana amin'ny laoniny. Taratasy izay voarain'ny HCC ny alatsinainy 13 Oktobra. Ary nolazainy ity rafi-pitsarana ity fa azo raisina, recevable ny fiatsona ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manoloana ny toetra raha misy. Rehefa nandinika eo atota taratasy voarainy io ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, namoaka didy mifanaraka amin'izay ny talata 14 Oktobra tamin'ny 7 maraina, izay narahan'ireo mpitsara ambony miisa 7 mianadahy nandray fanapahan-kevitra. Voarakitra tao anatin'ny didy tsy azo ivalozana io fa tsy misy intsony ny filohan'ny Repoblika sy ny filohan'ny antenimieran-dolona amin'izao fotoana. Manamafy izany ny andininy voalohany eo amin'ny fanapahan-kevitra fa voamarina ny fahabangan-toerana amin'ireo toerana roa ireo. Voalaza eo amin'ny andininy faharoa fa tsy afaka manatanteraka ny andraiky ny filohan'ny Repoblika ny governemanta misy. Manasa ny manam-pahefana amin'ny miaramila tarihin'ny kolonely Randrianirina Mikael ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana anatanteraka vonjomaika ny asan'ny filoham-panjakana araka ny andininy fahatelo. Ary manamafy fa mitohy ny asan'ireo androm-panjakana sy rafitra ara-dalàna rehetra amin'ny fomba mahazatra azy araka ny teo amin'ny andininy fahaefatra. Izao fanapahana izao dia alefa amin'ny tompona andraikitra rehetra voakasika ary avoaka amin'ny gazetin'ny Repoblika araka ny andininy fahadimy eo amin'ity fanapahana no raisin'ny HCC ity. Omaly 14 Oktobra tamin'ny 7 maraina ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no namoaka io didy io, didy tsy azo ivalozana. Arak'izany, tamin'ny 7 maraina, mahery 2 minitra, efa tsy filoha intsony no iantsona ny Andry Rajoelina, ary tsy azo raisina, tsy mitombona intsony izay fanapahana raisiny aoriany ora io. Ity filoha teo aloha ity anefa, nandray didim-panjakana indray tamin'ny 12 ora sy 4 minitra, izany hoe ora 3 taoriny nandraisany HCC ny fanapahana, ka nolazainy Andry Rajoelina tamin'izany fa rava ny antenimieram-pirenena. Didim-panjakana, izay tsy misy heviny intsony, satria efa tsy manana fahefana intsony ny Andry Rajoelina, ora 3 taloha ny fanafarana ny antenimieram-pirenena io. Izany hoe tamin'ny 7 maraina izy no efa tsy filoha intsony, nefa tamin'ny 12 ora mbola namoaka fanapahana ihany. Izany hoe amin'izao fotoana mbola miasa ara-dalàna ny antenimieram-pirenena ary tony tsy misy io didy no raisiny filoha teo aloha Andry Rajoelina io.
toy izany ihany koa ireo fanendrena olona hiasa eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika sy ireo fanambarana samihafa navoaka ny fiadidinan'ny repoblika. Mazava ny momba izay fa isan'ny vaovao mafana ihany koa tamin'ity arivo ity nametra-pialana ihany koa ny tale général Madagascar Airlines. Io arivo io vokatry ny fitakiny ireo mpiasa ny mpiasan'ity kompania mpitaterana nabakabaka malagasy ity androany izay nanome 7 razy sy ireo consultant miaraka aminy hametra-pialana. Tsy aro Asoarvelo. Tsy manana tale général intsony ny kompania mpitaterana nabakabaka Madagascar Airlines nanomboka androany. Nametra-pialana Thierry de Bayol ka ny komity mpanatanteraka no miara-mitantana ahafahana manohy ny fitantanana eo am-piandrasana izay fanapa-kevitry ny filakevim-pitantanana. Raha ny zava-nisy ny aloha ifametra-pialana io nanao fanambarana ny maraina teo ny mpiasa eo anivon'ny Madagascar Airlines ary nanome hatramin'ny zoma 17 oktobra izao ho an'ny tale général Madagascar Airlines miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy ametra-pialana. Antony tsy mahatanteraka ny asa iandreketana ity vahiny napetraka hitantana ny orinasa ity hoy ireo mpiasa. Na izany misy sitraka karama ambony sy feno ary ara-dalàna araka ny fanambarana hatrany. Tsy misy afa-tsy sidina anatiny ihany no ataon'ny kompania nefa eo anatrehan'izany. Tranga izay ampisy akony ratsy ho an'ny hoavin'ny Madagascar Airlines na ara-toekarena na ara-teknika hoy ireo mpiasa. Ireto antony manaraka maromaro eto no mahatonga izany. Voalohany, tsy fanatanterahana ny andraikitra tokony tanterahana. Raha ny business plan napetraka dia ao anatin'ny andraikiny ny famerenana sidina lavitra, ezaka long courrier, zotra régionaly, réseau régional ary ny sidina anatiny vol domestique. Hatramin'ny anio dia tsy nisy afa-tsy sidina anatiny ihany no ataon'ny orinasa. Na dia eo azy izany tsy fanatanterahana ny andraikitra ataony izany dia mandray ny karamany feno foana ihany izy izay tena miopapana. Ary ambonin'izay ireo consultant vahiny maro dia maro izay manampy azy amin'izany. Izay mazava ho azy fa andoavany orinasa vola avokoa, miampy ny avantage ihany koa nefa tsy mitondra vokatra mivangana ho an'ny orinasa. Manao be marenina tsy mandray ny sosokevitra ireo teknisiana malagasy mpiara-miasa aminy ity tale général vahiny mitantana ny Madagascar Airlines ity raha ny fanazavana hatrany nandritra izay fotoana ny tantanany izay. Mihevitena ho tsy refesy mandidy hatrany izy. Any ka na tsy fanaraka amin'ny zava-misy eto an-toerana aza fanapa-kevitra raisiny dia tsy mandray mihitsy ny torohevitry ny mpiara-miasa ato anatiny efa manana ny traikefa ka mampizarazara ny mpiasa ary tonga hatramin'ny fampidirana olona maro avy any ivelany ny orinasa mihitsy aza nefa ny ato anaty ampitahorina foana hoe be loatra mihoatra noho ny haben'ny orinasa ny isan'ny fiaramanidina ny zotra atao sy ny sisa. Araka izany, fampandehanan-draharaha manomboka izao no ataon'ireo komity mpanatanteraka eo anivon'ny kompania mpitaterana nabakabaka. Avy amin'izao fialana izao antenaina isy rivo-baovao itsoka ho an'ny amin'ny tsaratsara kokoa an'ity kompania mpitaterana nabakabaka ity. Horeren'ny malagasy afaka hiarina aingana. Tsy ho bokatrosa fa ho kompania mpitaterana nabakabaka mandroso sy manome sehatra ny malagasy manam-pahaizana sy manatrakefa. Miazakazaka ihany koa ny zava-misy any anivon'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza. Lanofoloan'ny anteny mera-pirenena vaovao isy teny arandriana solony haiko androany taorian'ny fividianana rehefa ravany birao maharitra teo aloha. Atao rapitso ny fividianana ny foloan'ny birao maharitra sy ireo foloan'ny komisiona rehetra araka ny tapaka ny besiny maro androany tonga teny amin'ny anteny mera-pirenena ireo génération zay da taorian'izay iresaka amin'ireo solom-bavambahoaka Tojondrina Tahiry no mitatra ny antsiprian'izay. Noravain'ny solombavambahoaka indray androany ny birao maharitra ny anteny mera-pirenena. Solombavambahoaka 770 tamin'ny 370 no nankatoa ny fandravanana. Midika fa mihoatra ny 2/4 ny solombavambahoaka no nifidiny fanesorana ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra. Raha 3 monja no nanao tsia ary 3 hafa no nanao vato fotsy sy tsy manan-kery. Koa ambarako ary falany motion de destitution de membre du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Niditra tamin'io fananganana ny birao maharitra vaovao indray ny solombavambahoaka avy eo. Kandida tokana no nofidin'ireo solombavambahoaka. Izy teny randriana solony haiko no hany kandida tokana nofidina ho foloan'ny anteny mera-pirenena. Rehefa nisafidiny tsy hirotsaka tamin'ny ora farany ny solombavambahoaka Amadamad. Solombavambahoaka 490 tamin'ny 400 no nifidy azy tamin'izany. Taorian'ny falan'iny tsy lehibe ny mpanoatra intsony aho
ato amin'ny anteny mera-pirenena hoy izy teny androany fa filohan'ny anteny mera-pirenena. Narimilomana uvai toetsaina fa manimba ity assemblée nationale ity. Zay zany misongadina ato matimaty zany. Manome toky anareo lasena paty fa hanome hasa ity antenera-pirenena izay misy atsika ity. Ho antsika solombavam-bahoaka rehetra mba hitsivy manokana ny vahoaka malagasy rehetra. Androany isika dia miara resy lahatra fa latsaka katerena ny vahoaka malagasy. Fa manaiky atsika raha lasela vavy solombavam-bahoaka rehetra mba hanao ny aitsika tsy ho zavatra, hanao tongotra miara-mamindra isika, hanao tanana miara-mandray isika, hanao soloka miara-milandra mba tena hasolo tena vahoaka malagasy ka tena ho solom-bava-bahoaka marina isika rehetra ato. Ho tanterahana rapitso ny fifidianana izay ho filohan'ny bromaritra sy ireo filohan'ny komisiona rehetra araka ny tapaky ny besin'ny maro ny ariva teo. Nolanin'ny besin'ny maro ihany koa fa iresaka amin'ny solotena ny génération Z ireo solom-bavim-bahoaka. Manaraka ny 19 amin'ny fitsipika anatiny ao amin'ny anteny mera-pirenena ny fifidianana androany hoy ny fanazavana izay mamaritra fa akoatra ny filoha-lefitry ny fanoherana dia azo esorina amin'ny andraiky ny avy ireo mpikambana ny bromaritra noho ny antony goavana amin'ny alalan'ny latsabato iandaniny ny roa-batelo ny solom-bavim-bahoaka dia notanterana tamin'ity alarobia 10 oktobra 2024 ity ny fifidianana fanesorana ireo mpikambana ao anatin'ny bromaritra sy ny fanendrena ireo vaovao. Tsy tia tandrazana ireo miantso ny fianakaviam-be iray isam-pirenena anasazy any Madagasikara manoloana ny toe-java-misy ankehitriny. Ho ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana androany hejo-bahoaka no nisy teto ary nampiny tafika ho famerenana ny tany-tandalàna fa tsy fanongana mpanjakana hoy Ratsetson Jean-Jacques tamin'ity androany ity. Onona sainy. Hainao manjery vahiny maro no namoaka ny toe-java-misy eto Madagasikara hatramin'izay ary ny tombo izany nanomboka ny 12 septambra teo. Fiparitahany vaovao avy eto Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam pirenena nampian'ireo tatitra ireo masivo sy diplomate maro eto amintsika izay ahafantarany fianakaviam-be iraisam pirenena ny zava-misy marina. Manaramaso fa tsy mitsabaka amin'ny raharaha anatin'ny firenena izy ireo raha nitranga tato anatin'ny 7 taona farany ary tsy ho amin'izao no nandray fanapahan-kevitra noho ny antsony malagasy sasana hanasazy any Madagasikara. Ohatra ny adinonareo ao amin'ny Union africaine sy ny communauté internationale fa tamin'ny 2023 ange nisy fanitsakitsahana lalam-pandroenana teto amintsika. Nisy coup d'état institutionnel dia coup d'état constitutionnel. Le coup d'état institutionnel voalohany raha nanao démission Ian Rajoelina nanao candidat dia tsy momeny an'ny lehibe an'ny Sénat ny fitondrana nefa zay ny tenen'ny constitution fa nomeny plein pouvoir ny prime ministre. Inona zany? Coup d'état institutionnel zany. Ny coup d'état constitutionnel ny arana lala ny constitution malagasy miteny fa raha tsy manana zo-pirenena malagasy ianao dia tsy mahazo milatra candidat. Ian Rajoelina naturalisé zo-pirenena vahiny dia vero azy ny zo-pirenena malagasy. Maninona tsy niteny Union africaine tamin'izany, maninona tsy niteny ny communauté internationale tamin'izany dia nametrahako fanontaniana izy ireo. Ianareo izay miseho manome lesona anay hoe tsy ekenay io raha vao tsy manaraka ny constitution. Mametraka fanontaniana tsotra ho an'ireo filoham-pirenena européenne, américaine, africaine. Raha ny aminareo ve any amin'ny taninareo misy candidat tsy mitondra ny zo-pirenenareo dia ekenareo ve zany? Raha eny mahazo manohana ny Ian Rajoelina reo raha tsy coup d'état ty fa mamerina ny Madagasikara amin'ny état de droit. Mandinika sy mamakafaka ary mandalina ny vondrona iraisam-pirenena fa tsy mandray ambolona ihany koa hamporisihiny ireo olombitsy iantso ny fanasaziana any Madagasikara raha ny fanazavana hatrany.
manainga ny fokon'olona andrainy andraiky ny ihany koa ny firaisamonim-pirenena tafy miavo amin'izao toe-java-misy eto amin'ny firenena izao. Misy ireo manararoatra mikasanoany tantely afa-drakotra ny harem-pirenena eo am-piandrasana ny fijoroany ireo rafitra samihafa eto amin'ny firenena ka tokony ho mailo ny rehetra. Ho ny fanambaran'izy ireo tamin'ity andro anty onona saina. Ny toe-java-misy toy izao no fanararotan'ireo fahavalon'ny pirenena mamoaka ireo harem-pirenena sy manao fitrandrahana etsero ka tokony atsangana ny andromasom-pokon'olona hoy ny firaisamonin'ny pirenena. Ao anatin'ny firaisamonin'ny pirenena mampiroborobo ny fifampitondrana sy ny fitantanana maharitra ifotony ny harena voajanahary sy fampivoarana levainjavy manerana ny Madagasikara. Mampitandrina koa nefa izahay fa mametraka sy manameloka ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena sy ny fananaim-bonana indrindra amin'izao vanim-potoana satrotra izay diavin'ny firenena izao, ary manetana ny andromasom-pokon'olona ihany koa sy ireo manam-pahefana mba hanara-maso izay zavatra mety hitranga izany. Ny harena voajanahary izay miavosa eto amin'ny tany sy ny firenena na tanety na dranomasina na kibon'ny tany ihany koa. Nanao fanambarana ihany koa androany ny mafami na ny mpianatra ambaratonga ambony mpiasa mpandraharaha Mentsimolala avy amin'ny faritany Antananarivo miray. Ambaran'izy ireo amin'izany fa fotoana izao anambarana hery sy anehoany ny malagasy ny fitiavan-tanindrazana hanovana sy anavotana ny firenena. Tsy maintsy mivaliny raha tsy atao ny filohany Antenimierandoholona teo aloha Razafy Mahefa Herimanana voaka tamin'ny fahanginany manoloana ny fanesorana ny Andry Rajoelina sy ny jeneraly Ravalomanana Richard tsy ho filohany Antenimierandoholona intsony. Anatra ho an'ny rehetra indrindra mitantany ireny ka tokony hifidy tsara izay olona iarahana miasa ihany koa ny tsirairay raha ny faneho-kevitra netiny tamin'ity andro anty. Daniela Minotso. Feno roa taona katroka ny 12 oktobra lasa teo raha iverinana ny nanonganana ny filohany Antenimierandoholona teo aloha. Razafy Mahefa Herimanana tsy ho filohany Antenimierandoholona intsony. Fifandrifian-javatra visa atody. Fanesorany Ibrao Maritra tsy ho filohany Antenimierandoholona ihany koa ny 12 oktobra lasa teo ny jeneraly Ravalomanana Richard. Tranga izay midika fa tsy maintsy mivaly ny ratsy atao ho ny filohany Antenimierandoholona teo aloha. Razafy Mahefa Herimanana raha nivoaka tamin'ny fahanginana tamin'ity androany ity. Ny fahanginana izay azo lazaina mihitsy hoe politika izay narahako dia miainga vao misoratra masina ihany hoe ianao angina fa izaho hiady ho anao. Everiko fa tena mafonja zany ary izay mihitsy no narahako zany dia ny zavatra nitranga mo hitatsika fa ireo izay azo lazaina hoe tsy matahotra an'Andriamanitra dia araka ny filazan'ny tanora ankehitriny moa hoe le karma existe dia mivaly aminy ny ratsy nataony rehetrarehetra ireo izay namadika atsika. Aitsika moa araka ny fahatongavantsika eto dia tiranakirain'Andriamampandry doro amin'ny fahamarinana mandrakariva. Tokony hifidy tsara izay olona hitantana andraikitra eto amin'ny firenena, fa ihany koa izay olona iarahana miasa izay mpitondra firenena manaraka eo, tsy hampitika izy intsony ny firenena ho hiatrany ny faneho-kevitra. Tena moa zany tao azo lazaina hoe niara-niasa ary betsaka ny tanjona tiany tratrarina, kanefa moa dia nisy akanga tsara soratra izay manondra le tseroa vao maisa naparefo ny firenena ireny ary natezitra amin'ny vahoaka. Atsika angamba iara-malala fa tsy hoe mamorona akory dia izay moa zany le atao hoe anatra ho an'izay hitondra ny firenena mba hajereo ihany izay olona iara-iasa aminao fa raha olona hanao fiantsina ny vahoaka andro aman'alina dia zao zany ny fiafarany satria dia mpiara-miasa koa dia mamingana nare. Antenanany sy ny fanovana sy firavona ny toedrara eto amin'ny firenena manomboka izao, tahorian'ny rehetranga maro samihafa nandalo teto amin'ny firenena ireny ho hiatrany faneho-kevitra. Dia izay ihany koa no entsika misendovedivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Nanana. La 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 la.
ary dia efa mahazo Goûty la galette. Ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. Manao nareo? Dia ahoana inona kiny vaovao? Way, fa inona kiny latsakiny? Tia kiny raha zarako vaovao ah. Sady natokana ho an'ny vehivavy ah. Fa misy inona kiny? Big one, lady. Goûty, manolotra ho anao. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Nanana. Ariary dia efa mahazo Goûty la galette. Ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. Benzol, la référence en lubrification pour les professionnels. Compressol ISO 46, l'huile compresseur conçue pour la longévité et le rendement de vos équipements. Hydroforce ISO 32, une huile hydraulique fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Benzol, la qualité au service de vos machines. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade, au sein d'Agro-Industrie. Goûty, manolotra ho anao. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Nanana. Ariary dia efa mahazo Goûty la galette. Ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. Avec Agrimerine, donnez vie à vos projets agricoles. Remorque 5 tonnes, fonctionnelle et efficace, idéale pour les petites exploitations. Remorque 6 tonnes, polyvalente et résistante, parfaitement adaptée à tous les travaux agricoles. Remorque 10 tonnes, solide et endurante, conçue pour les charges lourdes et les longues journées de travail. Des remorques conçues pour durer, pensées pour vos performances. Agrimerine, la fiabilité au service de votre productivité. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade au sein d'Agro-Industrie. Morary koa mba asofy fa inona tiany olana aiza tsy velona lesy le fiara taraiky indray le batery le raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e tsara kalitao mitamitra hatreo mpany Bionix, ilay batterie maharitra tsy misy fetra. Mikolana nga? tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka mila makany amin'ny hôpitaly aingana izay Ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e batery Bionix ampiasaina tsy manary anao mitoto tsara Ho antsika matianiny eo misehatry ny fitaterana, manandanja lehibe ny kalitaon'ny batery ampiasaina mba hampirindra tsara ny asa. Bionix, batery misy karazany ho an'ny fiara rehetra. Bionix, matanjaka sy maharitra. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année.
Possibilité de bourse d'études à l'étranger. Cours de chinois mandarin gratuit. Internet illimité et haut débit. Diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management. Droit, commerce et marketing. Communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity. Tafaverina tanindrazana ny atoandro teo ary notsenainy miaramila ny kapisady teny amin'ny serana ny mpiaramanidy ny vato ny colonel Charles Andriana Soaviny izay isany nalaza tamin'ny hetsika ny miaramila ny taona 2024. Tsy ahivana ny aina tsy estany nandritra ny taona maro tany ivelany Madagasikara ny tenany nanomboka ny taona 2024. Fanoizatsika ny fampalalambavao feno 7 amin'ny zato taona androany 5 Oktobra ny firanam-pahabemaso any Ray Nandriamampandry sy ny Printsy Ratsimamanga isandreo nahery-fo any fitiava tanindrazana ho fahatsiarovana ny daty manan-tantara nisy androany ny fanaterana fehezam-boninkazo teny amin'ny fasany Ray Nandriamampandry teny akady fotsiny arahandro mpaitantara sy ireo taranany tamin'ity andro an'ity andoaratsika ny antsiprian'izay 10 Oktobra 1970 10 Oktobra 2022 feno 7 amin'izao taona androany nitifirany vozongo mpanjanaka ampahibe-maso any Ray Nandriamampandry sy ny Printsy Ratsimamanga tetsin-Tsahamanitra. Ireto farany izay tsy hifina fa isandreo nahery-fo an'ny fitiavan-tanindrazana antony nitifirana ireto farany ho ny baintantara. Ray Nandriamampandry dia olona fahamarinana. Ary fahamarinana tsy teo amin'ny fomba nitondrany ny teny any fotsiny fa teo amin'ny fomba nitondrany ny raharaham-panjakana izay nankinina taminy koa ary izany fanaovany ho zava-dehibe ny fahamarinana izany dia nateraky ny maha olon'Andriamanitra azy raha teo satria evanjelista ihany koa i Ray Nandriamampandry. Ankoatran'izany anefa dia olona tena nanana fitiava-tanindrazana ary teo amin'ny tantaran'i Madagasikara dia Ray Nandriamampandry izay gouverneuran'i Toamasina ny taona 20 hatramin'ny 5 dia niatrika adiny 12 taona ary tsy resy ny frantsay mihitsy Ray Nandriamampandry. Tena idiny vavahadin'ny fanjakana malagasy, fanjakana Madagasikara tamin'ny ilany atsinanana Ray Nandriamampandry ary zany herim-po sy fahaizana ary fijoroana amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana nanana Ray Nandriamampandry zany nahatonga ny frantsay ho nihevitra fa raha misy olona tokony ho kapaina eto amin'ity nosy ity dia Ray Nandriamampandry satria olona tsy ho azo ny avilivily, tsy ho azo ny tambatambazana, tsy ho azo ny ampanaovina izay tiana ampanaovina azy. Tsy manakana izay tiana tao fa kosa mifono anatra azo izy tomana lesona ho an'ny tsirairay ny tantara ho hiatrany ny mpahin-tantara naneo ny iviny saingy raha ny zava-misy ankehitriny tsy tantaratra ny fanomezan-danja izay tantara izay ho hiatrany ny faneho-kevitra. Ny tantara dia mpanolo-tsaina tsy manakana ny mpitondra fanjakana sy izay hitondra fanjakana hanao izay tiany atao saingy mampahafantatra azy ireo mialoha kosa ny ho vokatry ny zavatra ataony. Ny dikan'izany dia mpanolo-tsaina natao ho enoina ny tantara fa tsy natao ampirimina fa izay tsy mandray lesona amin'ny tantara tsy maintsy potraka satria ny tantara mitahiry ny fahatsarana vitany teo aloha kanefa koa ahitana ny lesoka izay nitranga ary reny lesoka izay nitranga reny dia mitarika antsika handinika tsara ny amin'ny atao ankehitriny sy ny amin'izay kasaina atao amin'ny ho avy. Lesona lehibe omeny Ray Nandriamampandry antsika amin'izao toetra raha misy eto amin'ny firenena izao ilay foto-kevitra hoe malagasy mandroso fa mijanona ho malagasy hatrany. Ho fahatsiarovana izay daty manan-tantara izay araka izany nisy androany ny fanaterana fehezam-boninkazo teny amin'ny fasan'ny Ray Nandriamampandry tetsy Ankatofotsy izay niarahany ireo mpahay-tantara sy ireo taranany.
avelatsika ny momby zay fa manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ality dia tsy iza fa docteur Fezini Sérafine Fernon, filoha-mpanonona ny association Mahevana ny Malagasy Elavelona association miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavaon'olo amin'ity ality. Afaka herinandro vitsy dia anamarika ny ray volana momba ny diabetesika. Manahoana ny fandaram-potoana ao anatin'izay docteur Fezini? Faly miarahaba ny iva, miarahaba ny mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV rehetra, araky ny voalazany iva teo zay dia association Maheva no soloko tena eto androany Malagasy Elavelona association fanalavana azy. Arak'izay fanalavana azy zay dia fikambanana manentana ny Malagasy mba hitandro ny aina, anao zay apateza io aina io ao anatin'ny fahasalamana arak'izay azo atao ity fikambanana ity. Fa alohan'ny amalinan'izay fanontaniana zay angamba dia tsy hainy tsy resaka kely makasika ny zavatra mandalo eto amintsika. Nisy aina nafoy vitsivitsy tamin'ny iny tolona iny dia miaraka ory amin'ireo fianakaviana zay namoiny avany zahay, miaraka malahelo amin'ireo simba fananana, fa nefany ihany koa nefany makasitraka sy makatelina ny fahendreny itsika malagasy nohony tsy defisiany ranandrika be loatra tao anatin'izay tolona izay. Raha nampitahina tamin'ny ireo tolona nisy teo aloha zany dia mba kely iny dia mba mankasitraka kosa mahantra itsika amin'ny ara-toekarena fa amin'ny lafiny fikolokoloana ny aina sy ny fitandrovana ny aina dia tena manan-karena tsika amin'izay lafin'izay. Manahoana ny association Maheva sy zay resaka fitandrona ny aina sy ny fahasalamana zay inona ny asa efa natao na nahoana ny vokatra tao anatin'izay mialoha ny resantsika ny ray volana momba ny diabeta? Roa taona moa zany no nisian'ity association ty efa nikatroka ihany tena nay sy ireo mpiaraka taminay nandritra ny taona maro ampolo taona ny maro tany aloha tany dia nitoy tao amin'ny association. Raha ny resaka diabeta manokana zany tena nahitana vokatra tsara zany zay ezaka natao zay. Anisany raha resaka ohatra hoe resaka tsindro na insuline any amin'ny tany mandroso efa tena be dia be mihitsy na zazakely ny olon-dehibe mandeha manaraka eny ny pompe insuline efa tsy miala eny dia nefa ny antsika tafavoaka atsika hoe tena vitsy ny tena mitsindrona amin'izao zany ary mahatafavoaka koa ary tsika hoe tena sitrana le diabety dia hiditra amin'ny ray volany diabety indray zany tsika zao io moa zany ny association Maheva nametraka hoe satria 14 novembre ny journée mondiale du diabète dia nametraka zahay hoe ray volany diabety mihitsy ny anaovana ny volana novembre dia ampirisianay hatrany an'ireo zay mbola tsy nahitana ny soritra retina mba hitily farafaratsiny indray mandeha isa-taona amin'io ray volan'ny diabeta io. Fantatritsika tsara fa nandritra ny taona maro taloha ny katroanay amin'ity resaka ady amin'ny diabeta ity dia tena maro ny tapatapatongotra tapatanana matimaty fahatany vokatry le diabeta nefa zavatra azo tsika soroana tsaboina tsara ohatr'izay dia ho an'ireo zay efa fantatra fa misy an'ilay aretina dia miezaka kokoa zany amin'io ray volana io zay nampirisianay manana ao anatin'izay indrindra docteur Fezini inona zany ny tolotra hoentinareo ho an'ny malagasy rehetra ho an'ireo olona mety hoe fana manaraka an'izay resaka fahasalamana zay mandritra ny ray volana natokana ho an'ny fitsaboana moa zany ny resaka diabeta zany raha tsorina ny resaka ao anatin'izay. Izara glucomètre ho an'ireo rehetra zay hitanay voapirofinay fa misy an'io sotra diabeta io zay ka tonga any zany hoe angataka an'izay glucomètre zay ilay olona dia izara zahay maim-pona ho an'izay olona tonga any. Nafiry le olona tonga? Tena manomboka ny io moa zany ny association zany misy miara-miasa dia manomboka ny voalohany volana novembre mandra-pahatapitry ny volana novembre dia anome maim-pona an'izay tonga angataka an'izay zay ary ampianarina fampiasana an'io satria misy sasany manana izy tsy haina akory ny fomba ampiasana an'iny nefa le izy entina hitsabona entina anasitranana mihitsy aza satria maro no afaka asitranana lay diabeta zay lazaina talohan'ny voizana ity resaka ty hoe tena incurable io fa tsy maintsy hoentina mandra. Ekena fa isan'ny mandray atanana amin'ny fanampiana amin'ny mpiarabelona ianareo anatin'ilay ady amin'ny resaka diabeta fa
manana afatra ave ianao atsipy amin'ny tompona ndraikitra isana ambaratongany a ifanohana aminareo anatin'ilay ady ombonana. Ie, tsika malagasy iray raha tsika firenena iray tsika dia mila sahy mifanome tanana. Io moa zany na mpitondra fanjakana na société civile na tsika mpiara-monina rehetra any tahotra ny betsaka iva hoe sao dia raha manome an'izao andranona dia aizandray ny ianà rehefa aveo sao dia tsy anana tsony fa c'est en donnant qu'on reçoit. Zay zany mila manaiky an'izay zavatra izay tsika. Aiza ary misy ny ivitoeran'ny association Maheva ahafahandreo ataoko hoe na ny olom-pirenena tsy mbola voany zay resaka diabety zay na nefa vo miazakazaka indrindra ao anatin'izay fanamariana ny ray volana ho an'ny diabety zay Dr Fezini. Ny misy ny siège ny association Maheva dia ao Analamahitsy 20 mètres avaratra andrefan'ny station d'essence totale Analamahitsy. Misy labasy ngezabe association Maheva zay teo efa nandritra ny roa taona io anarana io mipetraka eo tsy sarotra afantarana le izy. Akasitrana ny Dr Fezini Sérafine Fernand filompanorina ny association Maheva tao anatin'izay fanampanazavana mikasika ny tolotra samihafa manodidina ny ray volana ho an'ny diabeta eto Madagasikara zay fa ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana zay hatrany manoloan'ireo olana eo amin'ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka tsy nahitam-baolana hatramin'izay roso amin'ny fakakevitra fa miroso amin'ny fanavaozana rafitra ireo mpiasan'ny fahasalamana araviny ray ny fekevitra ka tolotra ny tompon'andraikitra izay ahisahana ny ministera manaraka eo ho ny fanio-kevitra nentin'izy ireo tamin'ity androan'ity gabaindoa. Maro ireo olana sedray ny mpiasan'ny fahasalamana ito amintsika ka fotoana izao iresahana momba izany ho ireo mpitsabo amin'izao fizorana ho any amin'ny fanovana rafitra eto amin'ny firenena izao. Manana ny ahitsy sy avaozana ihany koa ny sehitry ny fahasalamana hoy ny fanazavana. Miloha izany, hisy ny fakankevitra karakaray ny fianakaviambe ny mpiasa ny fahasalamana. Voakasika izany avokoa ny mpiasa ny fahasalamana rehetra, na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Eo ihany koa ireo tsy mbola nahazo poste raha ny fanazavana. Dia iantsona ny mpiasa ny fahasalamana rehetra tsy ankanavaka rehefa nitenenina teo hoe na miankina ny fanjakana izy na tsy miankina ny fanjakana. Fa tsika zao anatin'ny tolon'ny fanovana. Mila manova isika mila considérena valeur an'izany mpiasa ny fahasalamana zany. Zay no ataonay dia aka ny hevitry ny rehetrarehetra zay. Izahay dia tsy Antananarivo ihany fa manerana ny nosy dia efa misy miaraka aminay manao an'io zavatra manoana ity zavatra ataonay ity. Rafika aloha inovainay fa tsy miresaka toerana aloha zany zay izao. Rehefa tsy voavary ny taheta amin'ny vahoaka dia mifototra aty aminay mpiasa fahasalamana hoe ianareo tsy mahay, ianareo tsy mahavita anay dia zay le hoentinay ao hoe reto ny tena filan'ny vahoaka miantefa aty aminay mpiasa fahasalamana. Dia io no avondronay dia ho atolotray an'izay olona tonga eo hitantana ny ministera fahasalamam-bahoaka hoe tsy mivoana amin'reto ianareo fa reto ny fangatahana mavaly ny etaetanay sy ny vahoaka izay tsabonay. Ho any eto Andrenivohitra sy ny manodidina ny asabotsy ho avy zao no anatanterahana izany fakankevitra izany izay atao etsy amin'ny lapan'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra. Samy hisy fakankevitra ihany koa amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Haravona ho iray ny fenkevitra ary ho atolotra ny mpitondra sy ho an'izay hitantana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka manaraka eo. Nanatanteraka fiombonam-bavaka lehibe ho an'ny firenena ny fiombonam-be ny fiangonana kristianina eto Madagasikara FFKM Toliara androany atao amin'ny FLM katedraly. Tonga nanatrika izany ireo solitena ny fiangonana sy ireo fikambanana samihafa ary nerivelona rehetra atao an-toerana. Nampatsiahiviny rehetra fa fotoana izao hanombohana ainga vaovao amin'ny fihavanana filaminana ary ny fanarena pirenena ihany koa Bono Melizé Toliara. Didy vaovao no meko anareo ny mba hifankatiavanareo. Io tenin'ny soratra masina ao amin'ny Jaona toko 7:10 andiny 4:30 hatramin'ny 5:30 io no fototry ny hafatra nentin'ny FFKM nandritra ny fiombonam-bavaka ho an'ny firenena natao tao amin'ny FLM katedraly Toliara androany araka ny nambaran'ny pastora Angelo Modeste mpitondra teny sady solitena ny FFKM Toliara fa andraikitry ny fiangonana ny mijoro ho hery mampiray ny vahoaka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fiangonana moa dia mpaminany tsy miandany amin'ny antoko politika fa ny anjaran'ny fiangonana zany dia mijoro ho vavolombelon'ny Kristy eto amin'izao tontolo izao.
mitory any Kristy ary koa mitory amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra mba hifankatia indrindra fa amin'izao kihondalana izay tsy azo idivirany firenena malagasy zao dia tonga zahay mitondra ny anjara birikinay zahay fiangonana manotrona mibavaka an'ity firenena ity mba hijoro mba ho tena fahazavana zao tontolo zao ary mba tena hahitam-bokatra izao vavaka zao zany hahasoa ny firenena malagasy rehetra na izay mitondra koa dia trotroina mibavaka satria tsy mora ny fitondrasana raha-pirenena. Nanamarika tamin'ny fandraisan'ny anjara ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ny herivelona samihafa fa tsy maintsy atao laharam-pahamehana ny fifankatiavana sy ny fitandronana ny tombotsoan'ny firenena. Nilaza izy ireo fa ny firaisan-kina sy ny fihavanana no fototra ananganana firenena milamina sy mandroso. Ny zavatra irinay dia ny hahasoa ny firenena avao. Izy le tombavaka nataony ny mpitarika fiangonana teo filaminana ny tadiavina fifankatiavana ny tadiavina zahay ray aman-dreny ara-draza zay bo zay avao koa ny tariketranay vita zay agnatin'izay 3 herinandro 2 herinandro zay ny fitakiana ny zo dia zahay mba mirary ary mirary tokoa mangataka amin'Janahary mba hilamina amin'izay ary hahazo ny tombony hahazo ny soa tadiavy ny malagasy. Nampitodika ny sainy tsirairay ny FFKM Toliara androany ny amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fananganana firenena mirindra sy vahoaka miadana. Miazakazaka ny raharam-pirenena raha ny vaovao farany azo ihany koa amin'izao alina izao notendren'ny CNDT izay tarihany kolonely Mikael Randrianarina isolitenan'i Madagasikara herinef fa nisoa amin'ny fanenjehana ny maminiaina Ravatomanga amin'ny raraza ihany enjehana azy amin'izao fotoana izao na izany any Maurice na any Frantsa na toeran-kafa izay misy azy raha ny vaovao mivoaka izao alina izao. Hoentintsika miandalana ao anatin'ny fampalalam-baovao ihany mikasika izay fa zay aloha zany isan'ny votoatiny zay fa nio-kevitra izay fanambaran'izay tamin'ity androany. Fa lasa olana amin'ireo mpanarato avao majanga mandeha miasa ny Boeny Aranta ny fakana vola miopapana takina amin'ireo mpanarato samborin'ny VPOI any an-toerana amin'izao fotoana izao. Niteraka fahafatesan'olona sy faharatrana ny fanenjena natao tamin'ireo mpanarato avao majanga ka antony nanagiazan'izy ireo ny lakana avy any an-toerana tonga atao majanga. Andao arahantsika ny fanadidina mikasika izay entin'i Christian Andriamiery. Niteraka disadisa amin'ireo samy mpiasa ranomasina mpanarato ny fanenjehana ataon'ireo mponina mipetraka ao Aboanaranta faritra Namakia iny misakana ireo mpanarato avy aty Mahajanga mandeha miasany fanagadrana fandorana rato fandratrana fanagiazana lakana tsy avotsotra raha tsy mandoa 7 hetsy ariary isaky ny lakana voatazona. Afaro amanareo any raha misy lakana tavela ty mba ho tonga aka ny lakany andray an'io dina io dinandreo tany valy etsy tompoko ewa rehefa miteny an'izany reo nefany nisy nanam-bola nisy tsy nanam-bola lakantsika reo tavela an'ireo dia zay ilaindreo amintsika hoe mbola andohan'izany atsika nefa natsatsan'le lakandreo ka noho natsatsarantsika lakandreo atsika mandray fanapahan-kevitra zao ty raha tsy mandoha tena hoe dinatsika koa reo any tsy afaka mentsika andreo lakandreo io. Ewa zay tany tompoko nasorona kanjo banay nasorona tsatsika banay patalonay tsy ninambary zay nangatsika zay nataondreo tamory pasika teo zaho hitanareo zao io nandraiky narary mihitsy zao awa nisy maty ara tao zafikeliny rasta iny maty mihitsy noho ny tena fanaovan'ny maramila reo ny eritseritra tao raha ny fanazavana lakana mpitatitra charbon avy ao an-toerana ity nigiazan'ireo eto Antanambaosotema faritra fahavalo ity fanaovana charbon izay voarara nefa omena lalana foana raha ampitahaina amin'ny fampiasan'izy ireo harato kely maso izay sakan-tsakanana sy anaovana fanenjehana toy izao. Areo io arato angalarindreo tao voalohany tsy nidorondreo izy io fa amidindreo amin'ny namandreo foana dia ireo koa mampiasa koa areo amin'ny fokotany misy mampiasa an'io zavatra io foana koa fa izay mandeha any zandro tsy tiandreo oka atsika mba tsy fanentianty fa samy gatsy atsika ranomasina io ny atsika jiaby fa tsy ny dadilaindreo atsy ny babandreo atsy sprom fahanandreo ranomasina io ny atsika jiaby izy io fa tsy sprom fahanandreo mongo ao zavatra mba mampalahelokely tompoko dia zao ampafiry ny adikile ataony rehefa manampaizana reo moa ny angony noka ny alatrondry ny volamena ny safira
io resaka diskely sy mikariny dia zany ve nananjehana avoaka madinika kely aty nefa tika mpitongo voahomana io nakany écolage io nakany ofatrano io nakana sakafony ankizy mampalahelo re zany tompoko maninona moa vazavy agny an-dafy miasa eto tena miasa ara-dalàna ka manina sika saby miasa eto fagnensikensika amiko dia tsy mety zany favalao reo tompoko amely tegna ny gasy madinika mitrongo voahomana samy mitrongo vo mihinana ho iretom-ponina ka tokony avela malalaka izy ireo amin'ny fiasana anaty ranomasina amin'ny ireo toerana izay everiny fahitana trondro ho aratovina nivoaka ihany koa ny fampitam-baovao avy amin'ny CNDT fa neken'izy ireo ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izay manasa ny tafika soloany ny kolonely Arandrianirina Mikael tena iandraikitra ny asan'ny filoham-panjakana. Noho izany dia anao fianianana eny amin'ny lapan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izy ireo ny tenany ny 7 Oktobra ho avy izao. Izany dia mifanaraka amin'ny andininy fa 7 ao anaty lalam-pandrenana raha izay fampitamba avao zay atrany. Anoizantsika ny fampalalamba avao mangataka famaizana ho andreo mpiasa-panjakana nanara ro-pahefana manao tsindry azo lena tamin'ireo vahoaka tao amin'ny commune Andranoboka district Mahajanga faharoa ireo soja be avy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Christian Andriamieri Kolomahajanga. Tsy zaka intsony ny tsindry azo lena izay iainan'ny vahoaka ao Andranoboka hoy ireto solon-tenan'ny fokon'olona avy any an-toerana ireto izay tonga eto Mahajanga. Itondra fanazavana manoloana zavatra iainan'izy ireo any ataon'ireo mahazo avarapatana tamin'ny fitondrana izay voanalohany vahoaka teo iny. Voatontonona ao anatin'izay ny tompon'andraikitra misahana ny fampianarana sy ireo mpiaradia aminy any an-toerana. Mikasika ny mpampianatra FRAM ao aminay misy mpampianatra FRAM anankiroa. Mampalahelo tsy nahazo vola ny anankiray. Vehivavy ireo mpampianatra ireo. Dia ny anankiray moa nahazo fa kely. Eto ary zay dia mitaraina sy miantso anareo miaro ny zo vehivavy mba hijery akaiky fa vehivavy manana zo no tsy nahazo karama. Misy volana mendray aman-dreny mikasika ny FRAM fa voarain'io Jocelyn io directeur ny CG dia tsy nomeny zany ireo olona reo fa nohany le vola. Itaraina ny reto ray aman-dreny reto ny fandroahana ny zanak'izy ireo anan-dakilasy noho ny tsy fanekeny ray aman-dreny reto mpianatra hiaradia ara-politika amin'ny volomboasary. Dia mpampianatra reo zany miditra amin'ny raharaha politika nambelan'ireo mihitsy le fampianara fa tamin'ny le fifidianana teo zany tena politika natrehandreo fa ny fampianarana dia najanonandreo ary le olana zany tonga any le zaza mianatra any reto le olona ny mety antokra zany aloha mody le zay karaha zay zany zavatra mampalahelo anay ray aman-dreny mpianatra koa. Fa ny sora-potika natao hoy izy ireo ny filazana fa nikasitanina sy nanady mpampianatra ireo fokon'olona manohitra izao tsindra azo lena iainan'izy ireo izao ka mitaky fidinan'ireo tompon'andraikitra mifanandrify amin'izany hanao ny fanadiadiana lalina. Ny osoram-potaka eto vonatao nanady mpampianatra fomba karakory mandenadena mpampianatra eo mpitandro filaminana zandaro miaramila nagnintsi nampilaza tary izy raha ohatra ka misy fanafiana nataona azy lenga velively tsy marina fagnosoram-potaka zany fa raha titady famarinana mikasika an'izay misy ray aman-dreny agnatin'ny districtny Mahajanga faharoa mba mitaky fiavian'ny lehibe ny district hijotsoagny fotony amin'ny commune Andranoboka hijery toedraraha misy agnatin'ny andro maromaro sy volagna agny amin'ny commune Andranoboka. Anisan'ireo commune nahitana disadisa-mpifidianany be ny tanàna ity commune Andranoboka ity ka fotoana izao hoy izy ireo hamerenina ny tena fahamarinana ka hametrahana ny be ny tanàna izay voafidim-bahoaka any an-toerana. Nitsikitsaigny zonay rango tany fifidianana tany volana Desambra aza zay zao koa tsy diso hatram'izeo very safidinay ary anareo nagnapetraka olo tsy laninay nipetraka ao miangavy anareo zay mba anday olo napetraka anareo io ao fa tsy io ny olo voasafidinay vahoaka ny Andranoboka fa ny voasafidinay re tompoko mba fangavinay apitra anareo amin'ny plasy raha taitena fa hitady filaminana anareo. Trangan-javatra toy izao no nahatonga ny vahoaka malagasy ny tolona hitondrana fanavaozana eto amin'ny firenena ka tsy tokony ho diso anjara amin'izany fanavaozana izany sy famerenana ny rariny ny ao anatin'ny commune Andranoboka districtny Mahajanga faharoa ho hiatrano ny fanazavan'izy ireo.
iazo antoa masina maimaikitsika hoentina manakatona ny fampalalamba avao amin'ity ala ity nanapa-kevitry ny iray fo amin'ny komity mpandrindra ny tolona ao Toamasina Roponina Voamafy tamin'ny olana ratany tao Ambalatenina sy Tapakala. Fiara-miasa amin'ny komity manoloana ny mizana tsindrinila niatra tamin'izy ireo noho ny fakana ny tany sy ny fandrodanana ny trano fonenana tany an-toerana Erinora Zafimanana Kolo Toamasina. Voromary teto Ambalatenina, commune Toamasina suburbaine ny vahoaka izay mahatsiaro Voamafy tamin'ny olana aratany sy voarodana trano. Ny ray tolona tamin'izao etsy-bahoaka izao izy ireo mba ahafahana mitakiny izy ho feno amin'ny fisitrahana ny taniny. Nisy moa ny fanambarana ny ombonany ny mponina Ambalatenina tamin'ireo vahoaka no ravaina trano sy nalaina tany tao Tapakala. Tena tsy ekenay ny tambazotra mafia eto Toamasina mangalatra ny taninay vahoaka malagasy tsy vakivo. Eketsika sa tsy eketsika zany. Faro tsy ekenay ihany koa ny fampiasan'izy ireo ny vola be zany hoe tambazotra mafia zany mba hibekona an'ireo tompona ndraiky isatsokajiny mba tsy hanaovany ny asa no ara-dalàna. Tsy eketsika koa zany. Fahatelo tsy ekenay ihany koa ny fanaovana ny fitsarana mitongilana momba ny ady tany eo ny fitsarana zay misahana zany. Zay voaresaka teo moa le hoe ny fotsy avadika mety. Tsy eketsika zany. Sa tsy marina zany vahoaka? Noho izany ary dia mitaky tsy misy atakandro izahay mba amerenana nay vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ny taninay izay anananay taratasy mazava ary mitaky ny fampitsaharana ny fanatanterahana izay zavatra mety ho kasain'ireo tambazotra mafia atao eo amin'ny tanitsika mba hisiny filaminana fa tsy hisiny raha mandrika eto amintsika samy malagasy mpiray-tandazana. Fantatsika vahoaka malagasy rehetra fa tsy misy olona ambony lalàna na izy na iza eto Madagasikara satria tany-tandalàna ity firenetsika ity. Lasa tsy matoky ny fitsarana ny vahoaka malagasy noho ny fanaparam-pahefana, ny fanaovana kolikoly, ny tsindry azo lena izay misy sy manjaka eto amin'ny firenetsika noho ireo tambazotra mafia izay misy amintsika Toamasina izay ahitana karazan'olona vitsivitsy ao anatin'izany tambazotra mafia zany. Anisan'izany ny mpitsara, ny mpiasan'ny domaine, ny commune, ny mpandrara vahiny izay mpampiasa vola be mba angalarana ny tanitsika vahoaka malagasy eto amin'ny tandazantsika malalatsika. Betsaka amintsika vahoaka ihany koa no efa nanamety molaly ny tanitsika na andritra ny taona maro kanefa noho ny fisian'ireo tambazotra mafia dia manjaka ny kolikoly avolenta eto amintsika Toamasina mba ankanakeriny ny tanitsika vahoaka malagasy. Noho izany ary dia mitaky ny anaovana fikarohana lalina an'ireo tambazotra mafia retsika vahoaka malagasy eto Toamasina ary ho sazina sy andraisana fepetra entitra izy ireo izay mifanaraka amin'ny lalàna velona misy eto Madagasikara mba amerenana indray ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana malagasy eto Madagasikara. Nijoro vavolombelona teto avokoa ireo ray aman-dreny zokiolona nilaza ny mahatompo ny tany azy ireo saingy tampitaka no nanilihana ny vahoaka tamin'ny alala ny fanaovana fampirezan-kevitra nataony ireo mpitondra. Tsy valambatra amin'ny voalazandreo namako teo za fa nitsindry azo lena mahazo hay noho ny avy amin'ny io izy hitantsika voasoratra io ary temenoko eto rentany rendaniko hoy izy izy hoe zaho izy izy tsy anareo vahoaka ny fidy aho fa ny volako ny nandany aho. Marina sa tsy marina? Samy lahenao zany antsika teto. Hoy izy izy nanao hoe mba ahafahako miaro anareo tombotsoa anareo anatin'ny tanana misy anareo misitraha anareo zoro lava. Zay ny teny taminay tamin'ny fitrongisana voanalohany tamin'ny 6 février 2025. Marina sa tsy marina? Sedran'izy igny na dia efa manana zany zoro lava zany ny perena tsy maintsy refronto hozy izy.
azony vola 2 millions et 2 millions zory lava io tsy nivoaka mandraka tian'androany zay vahoaka eto mipetraka eto satria ty tanàna ambalatenina ty eto za mijorana trenareo ray aman-dreny eto zahay vahoaka nanamety molaly ty tanàna ty ary nametraka anarany tany ty tsy tany communal tsy tany domanial fa tany tanjakana zahay nanalaky ritrala teto zahay nanamety molaly iny ty nefa ny mahagaga amizao mba ny président fokotany aza manenjiky zay hoe foionareo zay mihitsy ny nataony ary misy afaka miteny an'izay anareo mipetraka amy tanin'olona sy nihinareo adalana fa fantany tsara ary zahay nametraka io anarana ambalatenina io official ary misy dikany ary tsy misy mahafantana an'io raha mantanina ozy zareo any milazan'io ka ny be ny tanàna ny Toamasina 2 zahay leo tofoka bobo dia zay ihany koa no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alety ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha mpitsondray ary tomboka lasy tombovavy veloma tomboka. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF, parcours études et formation. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.